Afaka mipetraka tsika efa tonga ao ny vahiny saina fa efa tara moa izy hitondrana ny fialatsiny dia ho fandraisantsika azy dia hiaraka hitsangana tsika sady ho fiarabantsika azy ihany koa dia hiaraka andraso kely mbola voalaina any ambany ony andolotsika hira mbola voatonga any farany ambany mihitsy ataotsika ny firana faharoapolo tsaroanay tokoa izao ny soabe noraisinao tsy tapaka avy aminao ry andriana naharinay.
mandra-piandro ny fiakaran'ny fahinana saina dia toizantsika amin'ny firana fanampiny tsy hainay ny andina. Efa tonga ny fahinana saina mangataka antsika rehetra hitsangana. Mazaho toerana aritsika tompoko. Izao tsika dia hiroso amin'ny fotoam-pivavahana ho fisaorana an'Andriamanitra izay hotarian'ny ray aman-dreny mpitandrina raha Samuelson Handrian'i Irina Alain avy eo amin'ny FPVM lalam-baovao 67 hectares. Ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo. Andro lehibe ny andro androany. Ary tsy isika izay mifanotrina eto ihany ny mifaly.
Ny azo antoka fa misy fifaliana be ao an-dany tao satria izy fa tsy arovana raha ho tanterahana ity fanimpom-pivavahana atao androany ity ho fisaorana sy fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra 5 taona tao anatin'ny sehatry ny famoronana zao rahalahy anadama manatrika antsika zao izy menakavy Andriamatoa tonton Barivola zay tsotra be mihitsy moa ny afantarana azy ka dia zava-dehibe amin'Andriamanitra zany ataontsika ho zava-dehibe ihany koa ny fifanotroana aminy hifanotronantsika eto ao hanome voninahitra an'Andriamanitra ho tanterahana moa zao fanimpom-pivavahana zao amin'ny fomba ny fiangonana protestanta vaovao eto Madagasikara fa izy no ny aveny zao zavatra rehetra zao izy no miazo nazy sady izy koa no antony izy no memboninahitra dia hitsangany sika rehetra hanome voninahitra ny tompo voninahitra ny ho an'Andriamanitra ny amin'ny avo indrindra halleluja masina 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 Jehova tompony maro enika ny voninahiny ny tany rehetra amen miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy tompo ry havana dia ho ampitombona amintsika mandrakarivana ny fahasoavana mampiadanana avy amin'ny ray ny zanaka ary ny fanahy masina dia iarahantsika mamakina manaraka ao ambany maso ny salamo ny Davida ny 7:1 ny salamo 7:1 dia ny andeniny 8 voalohany ny andeniny voalohany ka hatramin'ny 9 rehefa zany dia hira mafy mihitsika hisandratra any an-danitra ny feontsika ny firana protestanta 9:30 ny andeniny voalohany sy ny andeniny 9 rehefa hitanao eo ambany maso ny teny miara mamaky izany sika amin'ny anaran'i Jesosy tompo manao ny hoe misaorany Jehova ary fanahiko ary izay rehetra atao anatiko misaorany anarany masina misaorany Jehova ary fanahiko ary aza misy atononao fitahiny rehetra izay mamena ny elokao rehetra izay manasitrana ny aretinao rehetra izay manavotra ny ainao tsy hidina ny andavaka izay manarona famindram-po sy fiantrananao izay mahavoky soa ny vavanao ny fahatandranao modondray toy ny an'ny voromahery Jehova manao fahamarinana sy fitsarana amin'izay rehetra mipahorina efa napahafantatra ny Mosesy ny lalaka lehany izy ny zanaka Israely nampahafantarany ny asany mamitra fo sy miatra Jehova maro-po sady be famindram-po amen moa haiko tantaraina ny asoavanao mifamatra tamin'ny aina ny fitiavanao
aoka hivavaka isika. Masina indrindranao. Jehova tompony maro, Andriamanitra lehibe. Tsara ianao sady mpanao ny tsara. Indreza ny fifalianay tompo. Nanikasa fotsiny aza ho amin'ity androany ity. Ainao ny nanafonany zany tsy ho tanteraka fa fahefanao zany. Mampisy ny tsy misy nefa manafonany misy. Fa tanteraka mahafaly anay androany tompo. Ifanotrina hanome voninahitra anao. Tamin'ny fanomezam-pahasoavana lehibe namonjena fanahy marobe. Tamin'ny alalan'ny rahalanao tonton Barivola. Nomenao talenta. 5 taona angarangitiny. Niara-niasa taminao. Zay rehetrarehetra tonga eto nantsotonka. Manaraka n'izao fanompompivavahana tsotsotra zao ho fanomezam-boninahitra anao ray. Miondrika izay manaja misaotra anao. Manasina anao sy manandratra anao ry avo indrindra ao. Efa sitraka ao nahazaonay famonjena tao amin'i Jesosy. Isaorany ianao ilay zanak'Ondrin'Andriamanitra mitoetra eo an-tanan-kavananao. Isaorana ny fanahy masina. Fanamaro ary zay dia iray ihany ao aminao satria iray ny rainay, iray ny tomponay, iray ny fanahy miasa ty anatinay. Ka raha ho tanterahany izao fanompom-pivavahana izao ho fanomezam-boninahitra anao ry tompo. Tsy mendrika anao kanefa ny faratapony amin'ny fombanay olombelona. Te hanome voninahitra anao zay na dia tsy mitovy amin'ny fombanareo any an-danitra any aza reo. Any anjely andro amanalina fa any aminareo moa tsy misy alina intsony. Mazava mandrakareva. Tsy mba misy fitsarana ny fanomezam-boninahitra. Iombona amin'izy ireo vetivety zay. Raiso ry tompo. Ankasitrao ry tompo. Vokatra ny foana rehetra zany manao no hoe masina. Masina. Masina Jehova tompony maro. Enika ny voninahiny eny tany rehetra. Amen. Mahazo toerana ianareo rehetra tompo. Alohan'ny amakina riavana sy anambarana ny afatra amin'izao fotoan-dehibe fanotronantsika eto izao dia ny 1920 ny firana protestanta ho raintsika ho ampipetrahana ihany zany hoe tompo mba te eona aminao ny olonao ka ny oran-doha ataona ampombainy teninao eo ampipetrahana ihany. Ny salamo 1:1. Zao ny voasoratra ny amin'izany tononkirany Davida zany ny andeniny 2 amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Misaoran'i Jehova ary fanahiko ary zay rehetra tao anatiko misaorany anarany masina. Misaoran'i Jehova ary fanahiko ary aza misy adononao ny fitahiny rehetra. Amen. Ray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen.
aoka hivavaka isika. Tompo, ianao no memboninahitra amin'ny alalan'izao fionana eto izao. Raha angeny ianao tena tsy misy lanjany ty fotoana ity, hampandreneso ny feonao zay araka izany tononkira izany hoe ataovy tahaka ny oran-doha taona, mba tsy hiverina aminao foana ny teny raha tsy ambinina amin'izay fanany raha anao azy. Amin'ny anaranao Jesosy, ilay tenin'Andriamanitra tonga nofo hanononana izany hataka izany. Misaotra Jesosy. Amen. Mbola mamerina miarapantsika rehetra riavana ho ampitombonao amintsika mandrakarivana eny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra rain' Jesosy tompontsika. Andro lehibe araka ny voalaza teo ny andro izay fanotronatsika eto androany, satria 5 taona angarangidina nanaiko ho fiasana teo am-pelatanan'Andriamanitra. Zao rahalahy ray aman-dreny mifanotrona amintsika eto izao. Ny fito moa izy, zany tononkirany David zany, ny Salamo 7:1. Dikan'ny anarana hoe David ry havana, malala tiana na hoe mamitiana. Mahagaga ny fitantanan'Andriamanitra. Mpiandry ondry kely, zay ny mba asany, zay ny vitany. Fa rehefa ny rahan'Andriamanitra ny mpaminany ho any amin'ny rainy Jese, fa nahita olona araka ny foko aozy, izy nosorako mpanjakan'ny Israely. Rehefa tonga teo amin'ny Jese rainy Samoela mpaminany, aiza ny zanakao lahy ozy aseho tao anatrehako, Jehova no anositra azy. Rehefa nentina teo ny lamatoa, tsanganan'olona zany re olona, fa sady mpikanany tsara tare, lava ranjanana. Dia ho ny mpaminany, ity tokoa lay ny fidiny Jehova. Fa zao ny tenin'Andriamanitra taminy hoe Andriamanitra tsy mba tahaka ny fijerin'ny olona ny fijeriny, tsy mijery ivelany fa mijery ny ao anaty. Dia nalefa nasesy teo ny zanany Enda, fa tsy netiny teny ny orima sy tomima ny laza ny faneken'Andriamanitra hoe ty le nosorako. Zay daholo va ny zanakao Samoela mantsy an'i Jese, mbola misy ray any le farala mpiandry io ny rerim-paminanany mba vitan'izany. Tsy mahavita mitondra firenena zany, tsy mahavita hipetraka sy azona ny seza fiandrianana zany. Tsy hinana mihitsy sika ho Samoela mpaminany raha tsy efa tonga eto anatrehantsika eto lay nisoran'i Jehova. Niala avy any Davida kely, tovolahy mena volo sady baribary maso. Dia ohatrany tsy gaga hoe zany tovolahy zany nomen'Andriamanitra fahendrena sy fanomezam-pahasoavana marobe, ary nanisany nandrakitra tononkira be dia be tato anatin'ny Baiboly izy. Dikany teny hoe Salamo moa dia hoe vavaka iraina. Ahitantsika ny lanjan'ny hira fa tena vavaka asandratra sy fionana firesahana amin'Andriamanitra. Ozy aho hoe ohatrany tsy kisendrasendra na ny avelon'le anarana hoe Barivola aza, fa baribary tahaka ny Davida, ary nanakare-pahasoavana tahaka ny Davida. Rariny loatra ary azo antoka tonton Barivola.
raha nitodika tamin'izao soratra masina tononkira nareo amin'ny rahalahy aloha tonga dia ataoko hoe nareo amin'ny rahalahy mihitsy satria samy davida nareo zany ndray fotsiny davida mpanjaka ndray davida Barivola misaorany Jehovah ary fanahiko ary izay rehetra tao anatiko misaorany anarany masina misaorany Jehovah ary fanahiko ary aza misy adononao ny fitahin'ny rehetra nahoana moa tsika reo olona ny tsy hisaotra an'Andriamanitra raha ny asan'Andriamanitra tanteraka tamin'ny alalan'izao karazana davida kely vaovao zao nampientana ny fo nandray ny fijoroana vavolombelona na ny fanelanelana nataon'ny mpiaino asa moa maly varesa fakomaly raha nasaina niakatra tao amin'ny radio Fiangonana zao ray aman-dreny zao ny bosesika tompoko ny azo antoka fa niakatra mihitsy ny fakturan'ny zareo mikirakira momba ny serasera amin'ny telefona satria tsy araka mihitsy ary ny zavatra ny raisany rehetrarehetra nanelanenana ny amin'ny talentany zao ray aman-dreny zao dia hoe Barivola azafady fa aminay artista moa tonga dia efa le anarana mihitsy ny tonga dia fiantso latsakano ny amin'ny tonokiranao na dia maro be zany toritenin'ny renesiko tsy nandona fa ny tonokira izay nomen'Andriamanitra anao Barivola nampilatsaka ny ranomasoko zava-dehibe eo anatrehan'Andriamanitra zany tompoko ary tsy tokony ataontsika tsinotsenina mihitsy rariny raha manokana n'izao fotoana izao sika ho fanomeza amboninahitra azy tompony ary misaotra ny tonton Barivola nanaiky nga moa azo ataony mandaha raha miantso ny tompo azo atao ve ny mandaha ozy ny anankiray le tompony tanim-bolopoko ndananaka miasa ny tanim-bolopoko dia ozy lehilahy matoa hoe za tsy mahavita tonga tany amin'ile afaharoana izy ndananaka miasa ny tanim-bolopoko dia ozy le faralahy hoe handeha mihitsy aza rodanta efa vonina mihitsy an'izao fa vonanao siko atokana ny namany tao avelany tao adino ny afatry ny rainy fa lehilahy matoa kosa rehefa neritreritra dia lasa ny verina ny asan'ny tanim-bolopoko ny rainy afaka mandaka afaka fa rehefa tonga amin'izay le fotoana mampiverina anao ny azo antoka be dia be ny verina tamin'i Jesosy rehefa nampiasain'Andriamanitra zao rahalahintsika zao tamin'ny alalana tononkira tanahy marobe pastera anisany za tsy dia mba voadonana toriteny loatra fa raha vao mandeha fotsiny ny hira iny no mitsatoka ato am-poko ka manova ny fieritreretako mamerina ny lalako misaotra tonton Barivola misaotra nareo telo mianaka koa fa nandray ohatra ny tsisy tany hipetrahana mihitsy fa engane mba mbola tsy tratrany hoe zao ve nareo vao miditry ny trano le mampianatra ny koraly leo zao ve mba loka nandrahoanareo tato nefa za efa reraka ery ny patra mesure sy ny doremi tao amin'ny CFF tao azoko antoka fa na tsy nisy ary zany mbola tiako foana ianao ozy tonton Barivola ahoana moa ny tsy hisaotra an'Andriamanitra tsika noho zany ry havana ozy ny tonokiran'ny Davida eto hoe izay rehetra tao anatiko misaora ny anarany masina dia ozy ny mpianatra sekoly alady ny pastera hoe or pastera hisaotran'i Jehovah ve zany ny avokavoko hisaotran'i Jehovah ny tsinaiko hisaotran'i Jehovah ny taolako satria izay rehetra izay no ao anatiko ao dia ozy hoe tsy takatry ny saiko anaka ary nitodika tamin'ny tompo hoe ohatrany tsy mba nahatakatra an'izany koa ny saiko fa tia zazy tiany nampianatra hoe mahaiza misaotra an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra sahanay tompoko no milaza
Zay mirahalahy samy napetraka ho mpanabe, mpanofana ny mpitandrina atao anatin'ny san'ny FPVM. Fierté anay ianao tonton Barivola ao amin'ny sekoly biblika. Fierté an'ny FPVM tompoko. Zao ray aman-dreny aho hotrontsika zao ka rariny loatritsika ray saotra an'Andriamanitra ny zava-dehibe vita an'Andriamanitra tamin'ny fiangonana. Ary tsy ho an'ny fiangonana protestanta vaovao eto Madagasikara ihany, ho an'ny Madagasikara ray manontolo. Nanan'Andriamanitra, nanana anao ray aman-dreny, manan'izay, manana anareo. Zany no ampiraisantsika ny fisaorana an'Andriamanitra androany. Tadideo fa zava-dehibe io hira io ny jiosy raha mamaky an'tony salamo tony tony natao hoe tononkira dia asiany feony, tsy mba tokotokony reny hoe salamo toko zao fa hoe salamo fa zao. Fa araky ny voalazako teo ny atao hoe salamo dia vavaka iraina, ny vavaka tompoko resaka amin'Andriamanitra, mba andramo zany hoe te resaka aminao Andriamanitra, mba te tafa aminao mba manonona tononkira. Za milaza aminao hamiratra ny andronao tontolo, hitraka ny fiondrean'ny lohanao, hijoro ny famindranao saika lavy sy ny kopelika, satria hakasitrahan'Andriamanitra ny hira ataonao amin'ny foa ho voninahitry ny anarany. Isoratsika izy tompo ny amin'ity fotoanandroany ty, araka n'izany teny izany fa tsy ho lava moa mbola betsaka ny raha tokony ho heverina rehefa ao arinan'izao afatra tsotsotra sy fo zao ao anatin'ny fandaharam-potoana dia ny chorale Foibe FPVM na ny CFF iventso sanganasan'izao ray aman-dreny tonton Barivola anankiray zao. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra, fa ny fahasoavana kosa mba ho amintsika mianakavy. Amen. So sika dia tonga amin'ny fanolorana maro-boninahitra izay lanonam-panjakana izay hotarian'Andriamanitra minisitry ny serasera sy ny kolotsaina gasikara fenosoa sy ny tompona andraikitra rehetra amin'izany. Koa mialohan'ny tsanganan'Andriamanitra minisitra dia anatanteraka irairay araka ny voalazana indray aman-dreny mpitandrina teo ny antoko-pihira CFF chorale Foibe FPVM Taninanandrano izay mitondra ny lohateny hoe andrasako eto sanganasa no foronin'ny zoky Barivola izay izay. Eo ampidiran'ireo namana dia angatantsika ampitendry hanomana ny firana 550 sy 500 ary rehefa tafakatra kosa ny namana dia ajanona ny hira.
5:7 izay indray ny ranomizantsika azy endre zany hafaliana fa velonay na izahay. Tsy zarazara intsony fa ianao no mampiray dia ho fanasina fanino ho an'izao tontolo izao hijoro tsy handrara-dilo hitafy toetra vaovao. Mangataka ampiteny zava-maneno anao fehitira eo ampidirany namana sasany.
CFF-tsika sotra ny soky Barivola Namoronann'i izany tononkiro izany. Izao dia tonga amin'ny fotoanany fanolorana mari-boninahitra tsika. Manaja mangataka anao Andriamiatominisitra. Ay, eny tompoko. Sotra tompoko namany fitenenana. Araka fandaminana eo anivon'ny ministera serasera sy ny kolontsaina dia ny tenako no handrindra ny lanonana amin'ny lanonam-panjakana fanolorana ny mari-boninahitra ny kanto ny teny ary ny kolontsaina amin'izao 5 taona n'Andriamatoa Andrianaivo Bruno izao. Tahaka izao ny fandaharam-potoanantsika, isy ny fanolorana ny mari-boninahitra ho an'Andriamatoa Andrianaivo Bruno fantatsika amin'ny solona anarana Barivola. Aorian'izay dia anao lahateny Andriamatoa Minisitra serasera sy ny kolontsaina izay no mamarina ny lanonam-panjakana. Eny ary tompoko lahy sy tompoko vavy iroso avy hatrany ao anatin'izany lanonam-panjakana izany isika. Vanolorana ny mari-boninahitra eo amin'ny laharany officier de l'ordre des arts, des lettres et de la culture. Mangataka anao Androso Andriamatoa Randrianaivo Bruno. Manangam-pana araka ny fahefana izay nomeny ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika ny Madagasikara, ny filoham-panjakana Randrian'i Rina Mokael anay. Izahay Gasikara Fenso, ministry ny serasera sy ny kolontsaina, dia manonotra anao Andriamatoa Barivola ho eo amin'ny laharany officier de l'ordre des arts, des lettres et de la culture malagasy.
fakana sary tompoko. Ay, mangataka ny dada mpanajana ho tompoko hiakatreto a. Isika rehetra afaka mipetraka tompoko. Manasa ny tonian'ny Fiangonana Ramatoa Rakotondrabenja Vonitsofara mba handray fitenenana tompoko. Eny azy tompoko. Eny ary tompoko, mahazo toerana ianareo. Eny tompoko, mialatsiny raha mba mety mba tsy mahazo toerana fa misy fandraisam-pitenenana kely vetivety. Ny voaloham-pitenenana dia ny fisaorana Alay Andriamanitra raitsika noho ny fitiavany famindram-pony natanterahany fotoana izao ka nanomezany talenta ny mpanompon'Andriamanitra. Faharoa manaraka an'izay ny fisaorana anao pasteur Dada Randrenatoandro filoha mpanorona ny FPVM na rabaina dada na lehibe zaza 5 taona teo amin'ny famoronana ny zanako lahy ray aman-dreny Barivola. Matotanteraka izao voalohany indrindra teo ny fitahian'Andriamanitra fa ny faharoa manaraka izany teo ny fiarahana tamin'ny dada ny fitaizana ny fikarakarana makasitraka indrindra dada. Manaraka an'izay dia makasitraka anao betabe Andriamatoa ministry ny serasera sy ny kolotsaina tonga nanaiky ny fanotrina taminay amin'izao fotoana sarobidy izao. Makasitraka indrindra tompoko. Raha ny andraikitra sy ny toerana misy anao dia sarotra be ny fotoana kanefa tsy nataonao ambany zavatra ny fanasan'ny Fiangonana FPVM fitandremana Taninanandrano fa tonga ianao niaraka aminay ary tsy tonga fotsiny fa tonga nitondra ny mari-boninahitra ho an'ny ray aman-dreny Barivola. Makasitraka ary mampita ihany koa ny fisaorana ho any amin'ny fitondram-panjakana izay naniraka anao. Ary mifankasitrahanay an'izany raha tonga eto ny ray aman-dreny mpitandrina miaraka amin'ny Barivola ny FPVM, ny birao an'ny fitandremana Taninanandrano, ny chorale CFF eto amin'ny fitandremana Taninanandrano. Tsy voavaly izany tompoko fa mba misy fanomezana kely, tena kely fa tena vokatry ny fo ho atolotray fahatserovana kely ho anao Andriamatoa ministra.
dia makasitraka indrindra tompoko ny voninahitra amin'izany rehetrarehetra izany dia ho atolontsika ho an'Andriamanitra irery ihany. Misaotra tompoko. Mankasitraka tompoko tamin'izay lahateny izay a. Allô, avoaka le fanomezana. Baiboly mankasitraka tompoko ny amin'ny fanomezana. Ankehitriny dia omentsika toerana ny ray aman-dreny ary asaintsika ampanajana kosa Andriamatoa Minisitra Serasera sy ny Kolotsaina andray ny anjara fitenenana. Eny ary tompoko. Eny tompoko. Miarahaba indrindra aloha Andriamatoa Barivola mivady. Be dia be ny nataony. Betsaka izay. Ary izay fiangonana rehetrarehetra tsy Taninanandrano ihany fa ny FPVM rehetra mahatsiaro no mbola nirazana hoe adaladala nomenan-dasy ray hony herinandro mitsinjaka foana. Ohatra ny adaladala tokoa tsika araka ny tenin Jesosy hoe tsisy manao ny marina na dia ray aza. Izay ny mahadaladala atsika. Fa rehefa mba tonga ny andro anankiray kosa ka nankasitraka ny fiangonana. Ohatra ny hoe lasy ray, vola kely, bilitika ane zany lasy ray zany. Amintsika olombelona, ohatra ny hoe zavatra tsisy dikany, vetivetsika dia miala ety. Fa le fanomezan'ny fiangonana manontolo, fisaorana, fankasitrahana amin'ny zava-dehibe nataonao a, tsinjaka foana ny fiangonana, na tsy aty ary anao mbola mitsinjaka foana amin'ny fiangonana amin'ny zavatra nataonao. Mihoatra lavitra noho izany, ny fiderana ny an-danitra tsy mijanona mandrakizay. Hoy ilay olona anankiray nitsangana tamin'ny maty. Hitanao izay ilay tovolahy misalaka io, misalaka volamena, tanora kely. Dia hoy ilay olona nitsangana tamin'ny maty hoe tena tsy fantatro tompoko. Io ny Davida kely. Mbola mitarika olona amina tapitrisa, mihira any an-danitra any. Tsy zavatra kely akory fiderana an'Andriamanitra. Tsy ho anao ihany lazaiko izany fa mpamorokira rehetrarehetrarehetra. Any vao tena miasa ianareo. Ka sombitsombiny ihany ny aty a, fankasitrahana ny fiangonana. Fa ny an'i Jesosy ny tena izy ary fankasitrahana mandrakizay ho anao a sy ny taranako ane zany a. Saotra tompoko lahy, saotra tompoko tsara. Eny ary tompoko lahy sy tompoko vavy ankehitriny dia manasanao mpanjanjay Andriamatoa Minisitra Serasera sy ny Kolotsaina hitondra ny anjara lahatenao. Mandroso ianao tompoko. Ahoana moa ny fiara-bana ato amintsika? Fiadanana? Sa ahoana izy? Tahiny Jesosy daholintsika rehetra. Ataovy mafy tahiny Jesosy daholintsika rehetra. Ataovy mafy. Ataovy mafy ian'ny besa rehetra ian'ny ravango sy ian'ny ankavike. Tahiny Jesosy! Eo ianao dada Randrinatoandro zay ray aman-dreny
pasteur, mpitandrina, filompanorona sy mpanangana an'ity fiangonana FPVM ity. Eo ihany koa ny tonia sy ny birao Foibe reo rafitra tanatohatra hitaniviny Foibe FPVM. Any matoa no mamboaka ny Madagasikara satria matazana ny rahalahy ihany koa eto ao ihany koa Andriamatoa birao maritry ny voamera-pirenena maleo tena misahana ny fifidianana. Isika rehetra izay manam-pahefana na sivily na miaramila amin'ny laram-boninahitra, ny arifenitra sy ny andraikitra sahantsika tsiraray avy tsy afaka vahana tony ketra na sotritana tako ny volo fa totony banky takatra ihany fa tonontsika manokana Andriamatoa Barivola mivady sady mahay miteraka mihitsy satria sady lany vavy ny zanany tehaka maveo azy efa mianaka. Mazaolo nareo toerana vaso de vizaka, mazaolo toerana. Ary isika rehetra kristianina ato amin'ny fiangonana, tompoky lasy, tompoky vavy, sambatra tokoa ny raherana fa manan-kerana, sambatra razozoro fa manan-kijoroana, fa sambatra era samby-sambatra loatra isika fanomen'Andriamanitra fahasoavana ka velonaina tafahoana etona. Nomeny talenta ka afaka mifampizara hafaliana sy afatra amin'ny fomba kanto ho an'ny parabelona sy ny kristianina, ny mpiray finoana, indrindra fa ny fampelezana ny fialazantsara ny tenin'Andriamanitra, nomeny fo madio ka mahay mankasitraka. Ampanetretena lehibe tompoky lasy sy tompoky vavy no andraisako fitenena manoloana antsika menakavy amin'ity andro anio ity fitaom-pivavahana izay ankalazantsika an'Andriamanitra, isaorantsika an'Andriamanitra sy ho famezam-boninahitra azy noho izao fa 5 taona nanoratany Barivola ny hira, ary tsy mba hira tsapiky, tsy mba hira tapolaka, tsy mba hira kilalaka fa hira fiderana, izany hoe ny valiny dia tsy any Antsonjombe, ny valiny tsy any amin'ny palais fa ny valiny dia ary amin'ilay fiainana tsara be any an-danitra zany. Any valany rahalahy. Dia voalohany teny dia manolotra ny araba mba hampiraritso ho antsika izay tafavory ankehitriny. Aoriana izay fisaorantsika n'Andriamanitra zay araka nabaraka teo dia ao anatin'ny hafaliana sy ny fahasalamana. Isaorantsika tamiteraka Andriamanitra satria fahasoavany no natao izao antsika. Mifanotrona sy manome voninahitra eto isika androany ao anatin'ity fampivavahana hosorana sy famezam-boninahitra n'Andriamanitra ity ka ankehitriny dia mitodika manokana amin'Andriamatoa randrianay vobrianao na i Barivola hira isika mendrika isaorana tokoa izy satria Andriamanitra izay nahary ny lanitra sy ny tany, izay nahary ny olombelona, izy no nanome ny talenta ho anao. Raha mahatsikaritsika misy karazan'olona be dia be miezaka mamorokira ary tena vita le hira fa tsy mipasy le izy satria ny mampiavaka anao sy ny olona hafa dia ianao fitaovana fotsiny fa ilay Andriamanitra mihitsy ny miditra ao anatin'ny lohanao, manendry ny tananao manoratra, mampiasa ny sainao noho izany efa sitraka an'Andriamanitra ianao, safidy n'Andriamanitra ianao, omentsika tehaka mavy be araka ny tory teny teo ry chorale Foibe FPVM, ry chorale sy sampana maro samihafa eto anivon'ny Foibe sy manerana ny Madagasikara sy maneran-tany, ambarako aminareo faraka ny tory teny sy ny tenin'Andriamanitra efa teraka tato amin'ny FPVM io le Davida ny chorale ny FPVM tompoky vavy. Manomboka androany dia rehefa dinidiny le Barivola dia antsoina hoe koko Davida. Ianao le Davida ny hira fiderana.
ianao lay Davida ny hira izay afahana miverina mibebaka fianao lay Davida. Ary tsy vitan'ilay Davida le baribary ny resahan'ny pastera teo a. Baribary zany mijery dia baribary maso sady baribary izy no vola zao manam-bola ihany koa zany izy io hoe barivola. Ka ao anatin'izany rehetrarehetra zany a dia mintsy matoky a fa lay Davida nandavo an'iza dia ny tonokiranao no solon'ilay sabatra, ny tonokiranao no soron'ilay pilotra sy vato kely ka mahafaka ny zanak'Andriamanitra ary tsy ny zanak'ny FPVM ihany fa ny kristianina rehetrarehetra koa dia ny anaran'ny fitoram-panjakana. Amin'ny anaran'ny fitoram-panjakana be zany 5 taona zany. Ary izahay rehefa nisy mpiara-miasa aminareo tonga tao aminay nilaza sy nampafantatra ary misy fepetra maro samihafa hatramin'ny volana Desambra dia izahay hoe mendrika zany a ho avy ihany a ary tsy maintsy tonga any a tonga izany andro any mame voninahitra anao rahalahy. Saotra anao. Miala tsiny fa Italien be desika teo fa maninona tsy nasiana cadre ho ale izy. Dia lao fa asian'izareo cadre zany le izy a fa dia miraro soanao a ary mankahery anao. Tadidio fa raha 5 taona zany a dia efa matoy zany, fa olona miasa zany, efa ny tompo ary efa nanantanteraka ny asa 3 taona ka dia mampahery anao a mba azo 5 taona manaraka na 5 taona vao tapitra aniranao zany. Amen. Faro ny afatro atsika rehetra dia mitodika amintsika rehetra. Be dia be ny namana ato amin'ny fiangonana ary saika ny mpiara-miasa ato amin'ny fiangonana avokoa, fa be dia be ihany koa ny olo-mangana voaka ny fiangonana. Za zao eto ambony eto dia mahita an'ilany tena metsika tehaka mafy be, fa olo manontany mozika koa zany reny metsika tehaka izy. Reo namantsika pakasary rehetra reo namana daholo reo. Ny afatra faharoa zany dia ho antsika rehetra dia ao anaty baiboly ao a dia misy nomena talenta. Dia misy karazany roa. Ny voalohany naninona? Nandevina ny talenta. Fa ny faharoa naninona? Nampiasa ny talenta. Androany dia mitodika amintsika rehetra. Ianao izay manana talenta, omeo an'Andriamanitra ny talentanao. Ampiasao an'Andriamanitra ny talentanao. Androany lany satria izy mahay mozika dia ampiasaina ato am-piangonana ny fahaizany mozika. Androany iania, izy iania teo, mahay makasary izy dia ampiasainy amin'ny fiangonana ny talentany. Androany ireto namantsika reto dia manana talenta amin'ny fiarana dia ampiasainy ho an'iza? Noho izany omeo azy ny talenta. Omeo an'iza ny talenta? Omeo an Jesosy ny talenta. Omena an'iza ny talenta? Ianao io dia mana talenta ianao. Raha mbola tsy fantatra hoe inona ny talentanao dia angatao amin'iza? Dia rehefa omenanao dia omena an'iza? Omeo an Jesosy ny talenta. Aza mandevina talenta. Fa ninona talentanao? Raha ohatra ka hoe mibata bon na mibata bafina ny talentanao dia omeo an Jesosy zany fa mety zany. Zay a farany mankasitraka sy mankatelina manokana ho an'ity ray aman-drentsika ny amin'ny talenta izay tsy nariany fa nikolokoloany nampitomboany nampiasainy ankafaliana ho an Jesosy. Mankasitraka sy mankatelina azy sika ny amin'ny zava-bitany tao anatiny izay famoronana sy fitoriana ny filazantsara ankira nandritra ny 5 taona izay ary mahery ny 80 isika teo ny hira zay efa niforonina zava-dehibe loatra zany. Barivola ve mety misy hira niforonao tsy tadidinao? Misy tadidy? Dikan'izany efa maro izany fa aza mijany eo amin'ny 80 fa raha mbola misy fofinaina ianao mbola meny Jesosy fofinaina dia mamorona foana dia mba ampitao talenta koa reo vady aman-janaka reo zay tehaka mampeo any 80 zay niforaniny 80 ny raha foroniny dia mamitombeny. Todika manokana ho an'ny madama. Mpamitsakana kely aloha madama.
zay tsisy mitehaka mamadama ve mato mavita hira enimpolo ramose mato mijory sy matanjaka ramose ny ao ambadiky ny lehilahy mahery matanjaka mavita moa dia misy inona foana misy vehivavy foana te hampahery anao manokana tahiny jesosy manokana ianao a rehefa somary fa mahaly kely nareo mivady a mivoao atrano a dia jerevy le tonkira ramose dia iny irainy eny andavaranga na dia milamimany ady avy eo a tehaka mafa madama ka dia Barivola isaoro ny vadinao fa teo anilanao foana izy a ho fisaorana azy a meo bizo izy tehaka mafy meo bizo izy tsara ny vitany lavitra ny ezaka nataony ankehitriny dia tsy ny fiangonana irery no mahatsapa ny asarobidiny ezaka izay vitanao fa mijory aty ihany koa ny fitondram-panjakana zay taritiny ny filohan'ny fanavozana ny repoblika ny kolonely Randrianirina Mikael amin'ny alalina ny mistera ny serasera sy ny kolotsaina tsy avelantsika mandalo fotsiny zao jobily zao fa misy marika hita maso ho mari-pakasitrahana sy fankahirezana tsara ho tsy ivina fa ny hira dia voatsikajy ao anatin'ny zavakanto ary tafiditra ao anatin'ny andraikitry ny ministera na ny kolotsaina izany izay adidiko ny fampiroboroboana ny zavakanto koa izany indrindra no nanolorana anao Barivola ny mari-boninahitry ny kanto sy ny soratra ary ny kolotsaina ho mariky ny fankasitrahan'ny fitondram-panjakana ny ezaka mankadiry vitanao teo amin'ny famoronan-kira izay tena zava-dehibe tokoa ho an'ny firenena ko ankehitriny dia mamporisika izahay ho antsika rehetra mana talenta anatin'ny zavakanto a mba noho izany anefa izany zava-pitantsika izany fa raha mbola eto ny ministera raha mbola eto ny fitondram-panjakana ary raha mbola eo gasikara dia hitanay foanareo a toloranay mari-pakasitrahana foanareo koa miaraba anao a sady a izahay indrindra fa itya fa 5 taona ity mirarosoa anao a itomby talenta sy hery ety mamorona trany makasitraka manokana ny antoko-pihira izay niantsa ireo hira fiderana amin'ny fironiny teo isaorako manokana ihany koa ny ray aman-drentsika dada izay androany izy a dia mipetraka ho reny tantely ny reny tantely dia mamelamamy ary akolitra ny fanitarana ny fiangonana manerana n'izao tontolo izao dada dia mamelamamy ihany koa ianao a ho an'ny zanaky ny fiangonana ka isan'ny everitsika fa vokatry ny asan'ny tananao asan'ny vavakao i Barivola ka dia misaotra anao a fa vavolombelona ny piasa ny bangy amin'ny vadika vavolombelona dada i Barivola 5 taona hoela velona ianao dada dia ho tahin'Andriamanitra hatrany misaotra antsika rehetra izay nioby natao anatin'ity fampiovavana ity isaorana ny pasteur nitondra ny fampiovavana sy ny toriteny teo a ary ankasitrahana manokana isika rehetra mankasitraka atsika mianakavy ny finoana samy tahin'Andriamanitra daholo isika mianakavy misaotra tompokolahy mankasitraka tompovavy tahiny Jesosy daholo e tahiny Jesosy daholo tompoko Nakasitraka anao Andriamatoa Ministra serasera sy ny kolotsaina tamin'izay lahateny mafonja nentinao izay ambarako ary fa farany eo lanonam-panjakana falorana mari-boninahitry ny kanto ny teny ary ny kolotsaina saotra tompokolahy nakatelina tompoko vavy isaorantsika ny fitondram-panjanakana izay mitarihan'Andriamatoa Ministra serasera sy ny kolotsaina mba hitanteraka an'izany fantatray Andriamatoa Ministra fa marobe ny adidy aman'andraikitra izay sahaninao mety mbola manana programa hafa
mangatadalana amintsika ny ministra mangataka antsika rehetra hitsangana ho fanaovantsika veloma azy dia mankasitraka indrindra tompoko andre mety ministra. Isika dia tonga amin'ny fotoana fanokanana ny tsangam-bato izay ao amin'ny efitranony antoko-pihira CFF efitrano 9 hitarika an'izany indray aman-drenitsika dada Randrenatoandro Jean Joseph manaraka azy ireo tompona ndraiky mpanjakana mbola misy solitena izay nasain'ireo manaraka azy arahan'ny birao am-piangonana solitenan'ny mpitandrina anaky-efatra solitenan'ny dekona pia efatra ny filohan'ny fiombona amben'ny choral FPVM manerana Madagasikara solitenan'ny CFF efatra raisaky ny feo ary solitenan'ny komity sy ny biraoan'ny CFF anatanteraka an'izany tsika tompoko manaingy anao dada handehidina any amin'ny efitrano 9 tsika hanokana ny tsangam-bato. Eo ampidinan'ireo solitena rehetrareo dia angatantsika ny antoko-pihira CFF anao anjara hira iray.
Mankasitraka ny CFF atsika nanatanteraka an'izay sanganasany ray aman-dreny Barivola izay anisan'ny hira izay farenesitsika any amin'ny hainao manjery any a izay hira nyventesin'ny CFF izay ka dia mankasitraka an'izy ireo. Eto a dia tianentana antsika rehetra ako mandritra ny fotoana izay anatanterana ny fanokanana ny takela-bato any ambany izay arahantsika mivantana moa eto amin'ny fahita lavitra eto a dia rehefa tanteraka izany ny any ambany a dia zao tsika anaraka karazana horonan-tsary fohifohy izay noezahana hoe namitinana ny atao hoe zany hoe fiainany ray aman-dreny Barivola zany a ary ao anatin'izany mety hoe mantarantsika bebe kokoa ny momba azy ny tantaram-piainany izay nivolavolaina araka an'izay tokony ho izy mba amantarantsika bebe kokoa hoe izy zany Barivola zany. Dia mandritra an'izay ihany koa manentana antsika rehetra efa nilazaiko teto ihany ery aoriana ery amban'ny regia ery a misy toerana na mahafinaritra tseo. Io zavatra io a dia natokana ho an'ny firarian-tsoa ho an'ny ray aman-dreny Barivola andro ny moandroany a ary ao anatin'izany dia fantatra fa matotsika tonga maro be tahaka izao a dia noho ny fitiavana azy manokana ary indrindrandrindra mba aneo an'izany fitiavana izany aminy. Azontsika ataony mandrakitra an'izany ho tahiry a mba ho jereny ray aman-dreny Barivola mandrakariva ka dia manentana antsika. Misy olona efa miandraikitra an'izay eo zany no ataontsika ny firarian-tsoa rehetra mba tsy halava ny fotoanantsika rehefa hoe tonga ny fotoana izay hanomezana atao hoe ny fanomezana raha tena marina satry hoe irary soa azy daholo tsika rehetra handray tanana azy a fa efa napetraka mihitsy izay lamina izay a mba anentanana antsika rehetra. Na tsika mianakavy zao ara no anatanteraka firarian-tsoa dia voarakitra voatahiry soamantsara ao zany ka dia manentana antsika rehefa tanteraka ny atao hoe ny fanarahantsika n'izay horonan-tsary ho arantsika mikasika ny ray aman-dreny Barivola izay dia saina mihitsy tsika mba tsy halava ny fotoana zany a izay no nametrahantsika n'izay lamina izay ka dia mankasitraka indrindra tompoko lahy mankasitraka tompoko vavy. Isa velomina kely isa velomina kely tsy atao poer isa
anokana ny tetsangam-barotra izy ady de mandrakarifa fa ny vato mbola ho levona isika olombelona rehetra mbola fa ny fahatserovana mandrakizay dia nitsangam-bato fanahy natsanga ny Barivola ho an'ny FPVM manontolo zava-dehibe fisiny zany zava-dehibe ny fanamariana zany satria ilay Jesosy mihitsy ny tena vato lampy ny orenan'ny Fiangonana ny orenan'ny mpanakanto rehetra anonetsika hoe Jesosy tompo vato lampy vato voafantona mba ho fanorena mafy zay tsy mety levona Jesosy zany mba ho mandrakizay ny fahatserovana ny mpanompony zay navita sotorovany Jesosy tompo vato lampy vato fena fatina fanorena mafy mba ho fanorena mafy zay tsy mety levona tsy mety levona vato mafy vato mafy vato mafy tukiana vato mafy vato mafy vato mafy tiai tukiana vavaksika tonga amin'ny fotoana ny fanamariana ny mandrakizay ny asanao zay Andriamanitra zava-dehibe zany 5 taona zany fa eo anatrehanao inona moa zany pito-drano ao anaty ranomasina tsy misy dikany zany anatrehanao ny arivo fotoana ary tahaka ndray andro ao aminao ka ina moa zay 5 taona Jesosy fa eny kosa fiangonana manontolo dia mahatsiaro fa nandalo tety ambonin'ny tany teteony zany mpampianatra mpamorokira Barivola zany andalo dia lasa fa nasavitany kosa dia eo amponiny FPVM amin'izay mandrakizay zany ho ataonay Jesosy tsangam-batom-panahy mba ho fantatra ny vady aman-janany sy ny taranany sy ny koralina CFF rehetrarehetra zay mandalo teto fa zay mba kely vitanay totorepika ny anjely any an-danitra any ary Jesosy mankasitraka zay ny angatanay aminao mba samy havita ny asanao amin'ny mpitiavana ampifaliana izay rehetrarehetra zay vao mialety ho voninahitry ny anaranao Jesosy sotra tompo sotra Jesosy sotra tompo voninahitra ne ho an'Andriamanitra rery any halleluia masina Jehova tompony maro eky voninahitra tandretra amen amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona Vian'ny Nazareta no makina ady tsangam-bato ity président voninahitrany dia ho an'Andriamanitra irery ihany noho ny amin'izao 5 taona Namoronann'i Barivola HIRA izao toy izao ny voarakitra atao anatin'ity tsangam-bato ity Fiangonana protestanta vaovao eto Madagasikara misaorany Jehovah ary fanahiko ary zay rehetra atao anatiko misaora ny anarany masina misaorany Jehovah ary fanahiko ary aza misy adonoinao ny fitahiny rehetra Salamo 7 andiny voalohany sy faharoa
ho voninahitr'Andriamanitra. Fankalazana ny fahadimy amby telopolo taona Namoronann'i Barivola randrianay Bruno HIRA 720 hatramin'ny 420. Ny filompanorona ny FPVM tada pasteur Taninanandrano Jean Joseph, ny tonen'ny FPVM Taninanandrano Rakoto Ndrabenja Vonitsoafara, ny filohan'ny FSAT Taninanandrano Rajaona Arvelo Rosa, ny filohan'ny FCF Ravonjatovo Andry Lalaina, ny filohan'ny CFF Ralijaona Andriavelombola José, ny komity, ny brao sy ny kambana rehetra, ary ny filoha lefitry ny CFF Rakotondrambonina Henri, natao androany 7 febroary 2020. Tsara nono mivavaka. Fankalazana mamevinahitra mbola mena tominandro-pahavelomana na fitsedimy telopolo taona zay zina mozezany vovokasikakalasana velona ihany fa nanaiky anampiasaina fa nanaiky niara-ny asa tamin'izany ianao, nanaiky ho kifafa, nanaiky ho stilo, nanaiky ho kay, nanaiky ny zavatra rehetrarehetra zay nampanao. Jesosy ho voninahitra zany fa tsy ho voninahitra. Ny any fifaliko dia zao hoe mba misy olona anankiray, mba misy olona anankiray todika any aminao Jesosy, hivavaka, hipelaka, hiara amin'ny ratsy fanaony zay ny fifaliko. Mampiasainao ny hira zay senao soratako ka mamakasika olona rehetra zay mba fifaliko raha mety ianao amin'ny fotoana rehetrarehetra mandra-pialako amin'ity tany ity. Sota tamin'ny fiarana hatramin'izay ary mbola mino fa aminao avy manontolo dia eo ianao afaterao ny teninao fa zay teninao fotoana asanao ny tokopira dia alaiko dia mba ho vity zany ho fifalinao ka dia ho tanteraka le tenin'Andriamanitra aoka jero hifaly amin'ny asa dia vao hiala amin'ity tany ity ho voninahitra naranao misoka Jesosy fitaeo zao ray aman-dreny zao io dadandrinandrano Jean Joseph miaza ny atantasy fahasalamana, miaza ny faelavelona fa ilaina izy tena mba ilaina izy ampaherana ampianatra anay, ananatra anay hitaradarana amin'ny zavatra rehetra araka ny toromarika avy any aminao meny fanamasinahitra teo voninahitra naranao fahavelomana naran'i Jesosy natako zany. Amen. Rainay izay ny an-danitra mamasina ny anaranao, mitondra ny fanjakanao, atao any sitraponao, ety atany tahaka ny an-danitra. Ny hira fiderana fetesin'olona maro na vitsivitsy fa entina ankalazana an'Andriamanitra. Maneho fifaliana fiderana an'Andriamanitra fa hitarainana ihany koa amin'ilay Andriamanitra. Fanomezam-pahasoavana tsy nozaraina ho an'ny rehetra nefa ny famoronan-kira. Miainga avy amin'ny feo, mozika, solfa, solfezy ary ampitaina amin'ny maro avy eo, amin'ny koral, amin'ny olona maro na amin'ny olona vitsy. Ny hira fiterana dia mampibebaka, mampifaly, mampiankohaka, mampandiny tena, mampiray amin'Andriamanitra ary mampahery, mampisy fanantenana amin'ny fiainana. Ny hira dia vavaka faharoa ary rehefa mihira hono dia mivavaka indroa. Ambadiky ny hira fiderana rehetra nefa dia nisy olona manokana notsongaina
mba hampita ny hafatr'Andriamanitra amin'ny alalan'ny hira. Anisan'izany i Barivola. Izany atao hoe Barivola. Barivola dia Randriana FPVM no tena anarako. Zanaky Randria Manevy Justin avy any Sondrariny, Sira B2, Sira Zanamaefa Marta avy any Anjorbe, Andranomay Anjorbe. Za dia teraka tamin'ny 3 Desambra 1970 tao Andranomay Anjorbe. Manambady aman-janaka koa zanako anakiroa. Ny vavy mianadaza ny zanako, ny vavy ny voalohany dia lany faharoa. Dia za manana piray-tapo zay efatra mianadazana teraka dadazoma dia roa laro vavy. Ny zay telo mianada eo daholo mbola eo fa ny faravavinay efa lasa tamin'ny 2021. Dadanay koa zany efa lasa tamin'ny 2021. Dia mama mbola ao, mama efatra amin'ny 20 taona amin'izao dia mbola ao izy. Soalanan'i Jesosy. Avy aiza ny anarana hoe Barivola? Originany Barivola tantara anankiray izy tao amin'ny radio dia tantarana olona somary natididitra izy fa rehefa avy izy mimba fo dia tena lasa filamatra tao amin'ny fiarahamonina izy dia tiako be le fisotra le tantara tamin'izay dia tena tiako be le anarana moa za tsy tia anarana vazaha dia izay no tiavako le anarana gasy. Mba tantarao anay kely aza ny Barivola tamin'olona kely. Na makany am-pianarana, na makany am-piangonana, na mipetraka ao trano. Ahoana no fomba nanatonanao an'Andriamanitra? Narary mama tamin'ny tanao any amin'ny 2019 dia rehefa lany vola tany amin'ny mpanomposampo sy ny dokotera rehetrarehetra tany dia saika tapahana tongotra dia nahare any andravako fivavahana resaka navako sy ny fivavahana niaraka tamin'ny dada dia lasa nandeha nivavaka tao andravako fivavahana. Ny oloako zany efa nirosy tao hoe nefa tena hoe mifantoka tamin'izany fa za manokana le resaka atao hoe ronom-panahy le tantara kely ataon'ny dada ho an'ny ankizy kely isan-kalahady. Iny tena mahaliana anahy, iny tena andrasako isan-kalahady iny dia ny amafy mihira, ny amafy mihira. Dia teo nanomboka teo zany nanomboka ohatrany hoe lasa nitody tany amin'ny hoe choral hoe ohatro zany choral zany dia ohatrany hoe ny zavatra ataony zareo dia nahita ny ny fihetsiky Jordan rehefa mibaiko hira moa zany dia lasa nahaliana be. Ohatr'izany ataony izy dia ohatr'izany ataony mpihira dia nahaliana izy. Taona firy ianao no mpandray fanasan'ny tompo? Tamin'ny 86 5 janvier 86 raha tsy diso taona fivavahana. Firy taona zany Barivola no miditra mafy? Zany hiditra mafy tamin'ny taona 20 raha tsy diso ako 5 mai kama izy raha tsy diso ako nidirako mafy. Niditra mafy ako dia tamin'izany fandrombana hoe avy manao tenora, avy manao basy dia nanao tenora fa tsy nanao basy ela. Dia nanomboka tao zany nanomboka lomana amin'ny resaka hoe hirana choral, nanomboka tena hoe niditra tamin'atany hoe hirana choral.
tena le hoe cœur mihitsy zany le feona cœur mihitsy zany tena tena nandona be anazy le ohatr'olona rehefa mitambatra rehefa mihira zay zany tena nandona be anazy dia tam'izay resaka hoe pasteur sasasy jordan zany ndray resaka le le zareo lasa zay lasa pasteur sasa lasa namorona fefy eo dia nalahelo be satria zany eritreritra hoe tokony eo foana ka izy zany hoe tsy maintsy mandeha izy ho stade dia lasa izy dia teo any nangataka tamin'Andriamanitra hoe sa Jesosy manaiky ampiasainao mba mianana anjara roa any pasteur any sasa dia anjara roa any jordan mba entiko manompanao fa vonahana ampiasainao manaiky ampiasainao. Inona ny hira voalohany nosorata amin'ny Barivola? Tsisy asaraka ay aminao zay nirany soratako voalohany. Ahoana ny ahafantaran'ny Barivola fa avy amin'Andriamanitra ny fanomezam-pahasoavana nangatanao? Za manokana mahatsapa hoe vo miala avany fotsiny ny melodia dia mahatona dia miaraka amin'izay tonga dia henoko mihitsy ny miaraka amin'izay ampiarahan'Andriamanitra zay reto mitongikira mifanaraka amin'io reto mo ampiasaina teny ampiasaina mifanaraka amin'ny zavatra io tokony ampiasaina anatiny dia za aloha voalohany za niditsoka voalohany na dia feokira fotsiny ara miainga eo za ndesy lahatra voalohany. Maninona Barivola no mitolokoloko foana ny hira ny akabiazany? Io moa zany le zavatra le rivotra iainana mihitsy zay rivotra iainana zay fa matetika zany mafimafy ny ady atrehana mafimafy ny zavatra hita amin'ny maso amle ny sofina mitsapany tanana somary mafimafy dia zay le mitondra makany amin'izay. Inona ny hira Barivola tena tiany Barivola indrindra? Ny hira tena tiako indrindra ny hira nataoko hoaiza moa zany hoaiza moa tena tsy mety adiniko satria tena nandahadalahady mihitsy nanao zany mandahadalahady nanao ny feony nanao ny tonony ary niaraka vita tao anatin'ny alahady arivandray mandeha zay. Fantatarao kely ara hoe Barivola azafady hoe inona no nitranga taminao tamin'ny avy namorona sy tao anatin'ny famoronana no aizanao dia inona no nitranga avy? No aizamoa zany araka le firesaka amin'ilay fampiresaka ny namana hira ny tapidalaka lery dia anatapidalaka le be da be ny ady atrehana dia hita hoe tsy hitatsoa zany zay azaka zany ho aiza moa zany dia andeha ho any amin'iza dia anatenana izy fa tena tsapa mihitsy zany tamin'ny fiainana hoe raha mbola olombelona tsisy olombelona azo mba hiaterana zany dia fa mahatsiaro mihitsy na hoe tena tsakotolana miarika le fiainana fa be da be zavatra hita hoe zay atao rehetra ohatrany hoe tsy mety daholo makany ohatrany hoe tsy mety fotrany misy sakana foana tsy mety daholo zay atao rehetrarehetra lasa tena hoe mierikerika mihitsy ny hafarany hoe tena hoana moa zany ty zavatra ty dia ny hafarany tena atao mivavaka dia lasa nandoarika mivavaka dia soratana hira. Fanirinao ao anatin'ny asan'Andriamanitra? Tena mba faniriko dia zao hoe Andriamanitra momba zany hoe zay raha hira na ny antsona dia zay mba hira azao avoaka ho soratana dia mba akasika fon'olona rehetra eny na dia fon'olona ray mizara dia mba faly zay mba tena faniriko mba tsy hoe mialamaina zay le mialamaina zay mampalahina fa mizaha mino fa hoe matoa Andriamanitra nanerika hoe indreo mban'Andriamanitra kariva mbara-pahatonga ny fataperana zao tontolo zao dia hiasa anatin'ny tononkira sy ny feokira zay omeny izy satria izy maneraka. Inona ary ny afatra na teny na firarian-tsoa atolotrao ho an'ny koraly rehetra tsakanavaka? Ny azany ny afatra nareo ry koraly rehetrarehetra dia zay hoe tena tsy maty antoka manao Jesosy
tsoroko vavinombelona anareo amin'izany fa nenay izy zanakay tsy mbola nakany amin'ny dokotera tramozao nanalany fianganana arkany amin'ny dokotera dia zay tason'ny gripa mety misy fa zay tsy mbo zay hoe ianarary mafa zanakay tany amin'ny dokotera satria zao tany jesosy le ty tongo fo miazakazaka ny isanandro tena tiako zany ary ny ora sy miritra ny faratapo ny fahafinaretako sy fifaliako ny dia atao tany dia tonga ampianaran-kira tonga indray le fianaran-kira tsy androko zay atongavany amin'ny 5 ariva andehanana ianarasira tsy androko zay atongavany amin'ny ray efa sabotsy ianarana hira dia zay miteneniko anareo andao anao an jesosy dia rehefa atao tena atao fa hitan'i jesosy hitany fatany ianao fa izy tena tia dia tena tianao ohatrany farana izy tsy mba tahaka atsika izy fa tena tia dia manentana anao hoe taterao le voadinao fa tena hainany fetrany itsika voady mandrakizay ho voninahary jesosy ny fahavelomako sy ny fahavelomanao. eny tompoko ao anatin'izany dia ampatsahivina hatranytsika araka ny voalaza teo fa misy an'le toerana eriariana zay natao hoe yellow box moa ny anarana eo dia sady azo sary isika no miaraka amin'izay sary zay ny feo antsika rehetrarehetra zany hoe voatahiry ao ny sarinao sy ny feoanao dia zay no mipetraka ho fahatserovana ho an'ny ray aman-dreny Barivolaka dia manentana atsika re tompoko manentana atsika ireo seriariana ry fa malalaka amin'ny fotoana sady sao koa tsika no afaka manatanteraka an'izay fa rehefa mandeha eo ny atao hoe ny rindrakira zay ho tanterahan'ny CFF mety tsy te ho tapatapaka tsika amin'ny aimpanazy zay ho tovositsika ao anatin'izany ka dia ny amin'izao no ahafahana manentana atsika ao anatin'izany dia ho anilany eo ihany koa misy toerana anankiray noravahana ballon mahafinaritra sy ravaka tsara tareha natao angalana sary io toerana io zany hoe sika zay mba te aka sary ihany koa mba ho fahatserovana ho antsika ho an'ity fotoana androany dia natokana ho amin'izay io toerana raha io ka dia manasa atsika rehetra tompokoa ao anatin'izany mba tsy hamona aminaina atsika atao hoe mampiandrasana ny zareo ray aman-dreny any ambany dia zay no anentanana atsika fa dia mirary ny fiadanan'ny tompo an-trano atsika rehetra mankasitraka tompoko. dia ny boky kira sy ny clé USB koa mbola ao ny tompona andraikitra zay manatanteraka ny famarotana zany amintsika zay rehetra mbola tsy nahazo ny boky kira zay azontsika jifaina amin'ny vidiny 3,000 ariary dia ny clé USB zay misy ny album CFF raha eo mamelany eloko zay no isany hoe hira nofokariny CFF tamin'ny asany izy ireo farany ny ao anatin'io album io tsara mariana atsika fa tsy ny hirany Barivola irery ihany akory ny ao anatiny fa misy sanganasan'olona maro samihafa zay hirainy CFF ao anatin'izay clé USB hoe ray mamelany eloko zay ka dia zay no azontsika jifaina indray amin'ny vidiny 5,000 ariary ka dia manentana atsika andray anjara ao anatin'izany rehetrarehetra zany fa ao no ahitantsika ny hoe
tahaka ny ahoana marina moa zany le hira VTS sy CFF izay mambabo ny fotsika zany a ao hitantsika ao ny tononkira dia mety voame hanovo Ampandrana bebe kokoa ianao ampitombo finoana kokoa ny tena fahafantaranao a le tena tononkira raha manana an'le bokira ianao a ary ny clé USB moa arak'izay a sady misy ny sary a izay azontsika arahana ao anatiny ka dia manentana antsika rehetra hatrany ao anatin'izany mankasitraka tompoko